Mifatra sarbon rainjanako tambola ty mpivavaka nefa niaraka izay matoany ala de tsy mila efa nariko enanjorotira. Andriamanitra no namorona ny hirako fa izao fitaovana fotsiny hoy fafaradetsy na ny feona aza izay nambarany mivantana fa toy ny feona gadradraka teo aloha dia efa noven'Andriamanitra tsara ihany koa izany amin'izao. Ny mpanakanto matiana eo amin'ny sehatry ny hira no tanjon'ny fafaradetsy na somary efa mahazo taona aza ihany. Hono aho i fafaradety linina, inona no nahatonga anao hoe tampotampoka eo raha amin'izao taonanao zao dia lasa manao artista? Zao aloha zany zay efa tamin'izaho 5 taona nefa nanana etaeta hoe hanao artista, efa tany amin'ny TVM, tany amin'ny Pazapa, fahisa zany tsy nahita amin'ny français tany amin'ny Pazapa dia tsy nahalalany vaky teniteny amin'ny soa teny amin'ny rindrina. Zany efa nanao Pazapa zany ianao? Efa nainganao Pazapa za dia efa nanohatra anarany fa tsy nahay an'ilay tableau teny amin'ny rindrina dia tsy miverina. Dia efa tany amin'ny TV Plus koa fa nanontaniana tany amin'ny TV Plus hoe inona ny antony nanaovanao an'izany na tsy nalany hafa nitomany satria ilay zava-nisy teo amin'ny fiainako no nampitomany anahy. Ka raha ny taonako izao nge zany nge tsy hoe ny efa lehibe na hoanina fa kely ny taonako fa ny fiainako no mahatonga anahy toy izao e. Fa mbola kely taona zokona ivavy no nitovy tarehy aminahy dia lazain'ny olona fa za foana izy fa izy zao efa maty efa 10 taona ao anatin'ny telefaonina teo ary ny sanany fa mitovy ny tarehy anay. Dia zany hoe ny zava-nitranga teo amin'ny fiainanao zany nahatonga anao hoe nirosy bebe kokoa taty amin'ilay hira, inona zany le zava-nitranga teo amin'ny fiainanao zay? Le teo amin'ny fiainako le vehivavy miaraka amin'ilay lehilahy zany tsy ary-piaro aminahy. Zay zany mivarotra savoka dia izy zareo nefa mividy savoka aminahy dia mifahatsoram-poko zany dia lasa mba mividy saribao aminazy ka izy nieritseritra ratsy. Fafara, nisy an'ilay hiranao tamin'ny Facebook tena nalaza be iny hoe nariko ananjorody raha mividy charbon, inona tena hoe nahatonga anao dia inona ny fonosiny iny tononkira iny zany? Tsy ilay lehilahy zany nariko tena satria izy niteny hoe ozy ilay hira hoe tany ty variana izay ny vavanka notakina ny sora-panambadiana fa tsy mety amin'ny fafana ty aoriana ay olona ny sarabady tonga dia niandro matoa ny ala dia tsy mila satria zareo le sary-piara aminazy zany za zany matoa ny ala tamin'ny lehilahy. Sitrapon'Andriamanitra ny lafo taminy satria teo anan-danitra dia ito mifanjakan'Andriamanitra izay mbola tsy hita maso dia izay nahatonga ny ala tamin'ilay lehilahy. Ilay lehilahy raha ny ala taminazy tsy miverina ny vadiny izy fa naka-olon-kafa izy raha vao ny ala nalasa ny olona ary izy nefa tsy nampanina fa izy koa tsy anahy. 20 taona zao ny alako taminazy mbola tsy nanambady fa mamely tena mivarotra télé, mivarotra freperi indraindray zany, mivarotra kiraro indraindray, mivarotra lambampaniana sy parava atao trosa. Zany ny velomako zany melomako ny tenako sy andavako ny fatraniko fa ny zanako efa manambady manana tokantrano. Dia inona zany no tena tanjonao amin'ity hoe ianao miditra lalindalina kokoa amin'ny sehatry ny hoe hira amin'ny artista ity? Te mba mba hihira sy hoe tena hiditra ao anatin'ny hoe mifanakanto aho zany. Efa etaetako tamin'izaho 25 taona zany fa tsy nanam-bola hanaovana an'izany dia izao vao manambola mividina savoka dia amoahako ny hirako. Hoe ny zanako zany manambady tsy tantaraiko momba ny tokantrano ny zanako fa te maleo teny eo amin'ny fiainako te tsy hiakina amin'ny zanako lahy dia tsy te hiakina ny zanany dia zay. Dia inona ny tena gadon-kira ataon'ny fafaradety linina dia manana hira firy ianao zao dia iza mamorona ny hiranao? Ny hirako zany rehefa misy zavatra ataon'ny olona anahy dia miteny amin'Andriamanitra hoe hitanao Andriamanitra ireny mba avao anatin'ny tononkira ara-pilazany tsara dia Andriamanitra mamorona anazy dia izy ny tonga amin'ny alina iny ilay hira dia mihirahira ao ambony fandrianao dia avy eo mipetraka ny sasany aloha adikako amin'ny kahie ihany fa ny sasany tonga dia tonga ho azo haiko azy eo am-bavaka ao. Rehefa tsy miasa lobe dia haiko azy eo fa rehefa miasa lobe dia mandeha kahie.
Dia ohatry ny ahoana ny gadon-kira ataon'ny fafara dia firy zao ny hiranao? Ny hirako zany efa betsaka fa ny hiran'ny feoko zany xylophone fa reto namako reto no mamorona an'le feoakira. Ireo zao zay andeha hanao clip dia mamorona feoakira izy. Dia firy ny hiranao efa misy klipy? Ny hirako misy clip zao raha vao vita zao ty dia 3 ny hirako misy clip fa efa nanao hirako ny koa zay tamin'ny lahy fa iarahana aman'olona dia 4 ambany le rahana aman'olona. Fafara ve mety hatramin'izao mety efa nisy ny antso andeha hanao fampiaraham-peo na hoe andeha hanao fampisehoana? Erideo zany milaza fa hoe hanao hanao an'le radara-tobatra sady vao iny nefa izy nefa mbola tsy tonga. Ary hoe nefa nisy ny antso hanao spectacle ve? Mbola tsy nisy ny antso fa izany no tena fahabezany no teny tamin'ny ankizy tao aminy hoe rehefa mba misy miakatra dia mba tenena fa za koa mba hanao iaraka aminareo. Inona moa zany no tena hoe ahafantarana an'izany fafara sy mampiavaka an'izany fafara Detelène zany eo amin'ny sehatry ny hoe hira sy ny famoronan-kira amin'ny maha artista anao? Mampiavaka anazy zao dia mifeoko izy ny tenenin'ny olona satria nena nangatako tamin'ny Andriamanitra koa nena ny feoko. Dia taloha rehefa mihira dia lazain'ny olona hoe feo anagadratraka satria tamin'izay mivavaka tany amin'ny Rema dia mihira dia ozy ny olona hoe mandeha indray feo anagadratraka. Rehefa taty aoriana nangatako tamin'Andriamanitra dia ozy ny teniko hoe mihafehy tsara Andriamanitra ho sady ho entiko hanompo anao dia te hivela tao anatin'ny zavakanto ho aza. Dia afaka manome sombony kely mihira ve fafara zao tsika miresaka zao amin'izay hoe feo anao hoe nangatanao tamin'Andriamanitra izay? Ny raha momba ny zokinay zao zany nataoko ilay zokinay mitovy tarehy aminahy. Betsaka no mitapitapy zaho ny efa tany andafy kanefa ilay zokinay no efa tany 15 taona ho tamizany. Ny tarehanay no mitovy zaho zandry ny faravavy izy koa efa ela no maty inona no tsaroanao tamin'ny andronao tamin'izany no toa miteny foana ianao hatramin'izao izany ka efa lasa bobotany moany tsy fantatrao fa izy tsy verina intsony fa efa lasa ny ao ambony. Dia izay feonao zany zany le nangatanao tamin'Andriamanitra fa tsy nianarana? Tsy nianarana fa tonga ho azy. Dia le hira noteneninao teo hira masina daholo izy izy, ianao nefa le hira nampalaza anao be tao amin'ny Facebook iny ohatrany hoe tsy hira masina Tafidy sao ny hira masina satria hitanao taty aoriana izay mivavaka ozy izy no takiana sora-panambadiana dia tsy nety tamin'ny vavahana taty aoriana. Ay olona ny Saraba tonga dia niala matoa niala dia tsy mila efa nariko tenan-Jorodira tsy lehilahy nariko tenan-Jorodira fa le fotana niarahako taminazy nareko tenan-Jorodira dia ozy ny teneniny koa taty hoe izay rovavy samy vadikely ny avy izao mivavaka dia niala dia tsy hanenenako ny fahotana. Dia tafiditra ao ary ve zany le tena le hira ara-pilazana tsara sao tsy tafiditra tsy misy olona ho afaka amin'ny faratsiany zany raha tsy manapa-kevitra ho an'Andriamanitra. Inona ary zany no tena hetaheta ny fafara Detelène amin'izao fotoana izao? Ny hetahitako izao dia tena laza be akony dia aroasan'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny alalan'ny tirsi zany nitory ny tenin'Andriamanitra izay no tena hoe tanjonao. Nitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tononkira dia hivavaka sy miera-tanina marara rehefa avy ao manana olana be dia be ny olona izay nanana problema na tokantrano na inona nanatona anahy izany dia mivan'Andriamanitra ny olana. Dia ety aminay ety zao betsaka ny olona hoe mifona ho anazy dia namira fotaminazy Andriamanitra dia raisina ny fanasitranana. Misy ambiance ny fiarana miaraka amin'ny fafarajejy hoy tsy mpamokatra na producteur miaraka amin'ny tsihy.
Izy ireo izay efa manana vinanasa maro ho an'ny tsy mpanakanto vao misonitra ity. Producteur Yas, manahoana ny fiaraha-miasanao sy Fafaratetelina? Ahoana ny fankahitanareo tonga amin'izao fiaraha-miasa izao? Miara-miasa amin'ny Fafaratetelina aloha mahafinaritra. Izy tena olona anisan'ny tsotra izy aloha raha hoe samy olona ny raisiko tato. Dia ny fankahitanay hoe izy zany efa mihira, efa manan'hira izy dia mihirahira. Dia en fait zany mamanay no fampiresaka tamin'ny tany hoe zanako ne manao studio dia ndana makano izy dia tonga taty amiko izy. Dia izy moa vao juste vao tonga voalohany taty amiko mihitsy tonga dia efa nisy hira napetrany. Zany hoe tsy anontany fotsiny nandehanany taty tamin'ny voalohany fa hoe tonga dia efa vonona ny hira mihitsy izy. Dia izay no mifankahitana izy voalohany. Manahoana ny fandraisanao an'ilay tononkira nentiny teto? Izay tononkira mety neto aminao misy mbola amboarina ve? Misy fanatsarana sa ahoana le fomba fiaraha-miasanareo amin'izay resaka hoe production ny hirany izay? Zany hoe raha ny hira hoentiny aloha tena misy hafatra. Matetika ianao ohatran'ny hoe mihaino an'ilay tononkira dia ohatran'ireny mihaino tantara amin'ny radio ireny, satria tena fiainana mihitsy no entiny eto izany. Dia en fait ilay izy mahafinaritra fa indraindray fotsiny ny taty aoriana aloha zany izay ohatran'ny hoe nisy hoe fa lasa ohatran'ny somary proche kely zany izay izy. Dia ohatran'ny hoe misy fifantsiana kely eny efa tsy efa eny taty aoriana an'ilay nanomboka producteko azy zany. Dia tsy maintsy hoe nametraka anina kely aho hoe tia ahitsitsika kely, tia ahitsitsika kely amin'ny feo dia mena instrument izy dia izy misafidy tiako izany instrument zany. Dia ndao raha dia ataontsika fotsiny ny anarahantsika ny instrument io. Dia zany eo amin'ilay manaraka instrument sy ny resaka mélodie an'ilay feo anao no mila fifantsiana kely. Nisy ve ny fiovana teo amin'ny fiaraha-miasa? Ary isy ve izay fiovana izay? Satria nalaza tampoka tao anatin'ny hoe teny amin'ny Facebook tambazotra seriseri teny Fafara, manahoana ny mahakasika izay? Ny tsara fipetraka izay fanontaniana izay amin'izao zany somary miova le fiaraha-miasa, satria aminay artista mantsy amin'ny artista rehetrarehetra be dia be ny artista raisiko ato fa somary nitsongaiko manokana kely izy aloha, satria amin'ny artista rehetra zany io misy le dingana voalohany iny tena sarotra ny amin'iny mandray an'iny mahatafita ny dingana voalohany iny. Fa izy aloha zany navita an'le dingana voalohany dia mila atevenina foana nefa iny dingana voalohany iny mba ho hipetraka amin'ny place, satria ny dingana voalohany amin'ny maha-artista resaka visibilité, anana aloha ny visibilité aloha zany amin'izao. Dia fitazomana an'le place indray zany le dingana faharoa, azahoana an'le place hoe voatazony tsara tanteraka le place. Dia somary nitsongaiko kely izy aloha amin'izao manampy anazy ahako hoe mba hitazomana an'le place zany. Dia izay no hitenenako hoe somary tserotsereko manokana ihany izy aloha amin'izao. Hoatraiza ny fiaraha-miasa? Fiaraha-miasa mbola mitohy raha ho amiko aloha. Dia tiako hoe mbola hitoly satria ao anaty resaka production zany surtout aminay izy somary misy fifanondroana ihany. Dia tsy haiko hoe matetika moa be dia be ny za manorinoro eto foana, dia be dia be ny resaka production miteny anahako hoe tena be dia be ny studio tsy mahavita an'izany ataona zany hoe tena manoro. Misy fotoana mantsy izay izy zao manao répétition ato tena manakatona studio mihitsy izay ray andro roa andro manao répétition fotsiny, zany hoe midy tanteraka ny studio amin'izay fotoana izay. Dia amiko ngamba raha ohatra ka mbola mety mitohy foana.
mbafata fripery efa elaka manana taikefa fa sodafo tsara